lany tsy nisy fanovana teny amin'ny anteny miram-pirenena anio 13 Desambra ny lalàna entina miady amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalana mahavavy na loi relatif à la lutte contre les violences basées sur le genre. Ny mampiavaka ity lalàna ity dia noho izy miompana kokoa amin'ireo herisetra izay hita ao an-tokantrano sy ny fisorohana izany. Mazava-dehibe an'ilay lalàna aloha voalohany dia lalàna fiarovana ady amin'ny herisetra. Efa ela tsika gasy midradradradrana io ady amin'ny herisetra io. Ny firenena rehetra dia efa miady amin'ny herisetra. Dia tsika gasy zany zao voasambany ampiditra an'io lalàna io satria marina fa misy ny instrument juridique maro samihafa ampiasana ny ohatra hoe code pénal, misy resaka amin'ny fanasaziana olona manao herisetra fa tsy mafonja. Zany hoe zay le mahatonga olona avy miviole izy dia votsitra. Dia amin'izao fotoana zao zany dia nataon'ny ministera teloponta mihitsy ministèran'ny justice zay miady amin'ny herisetra, ny ministèran'ny ponina moa amin'ny fiarovana ponina, fiarovana vahoaka zany dia tsy manaiky an'izany herisetra izany. Raha tokony efa omaly izy ity no nolanina teo anivon'ny antenimiery dia niteraka savorivory teo amin'ireo solombavam-bahoaka maro anisy ny fandaniana izany. Ny hitatra ho tsy nisy fiafarany ny ady hevitra manodidina ity volavolan-dalàna ity. Rehetra amin'izany ny feo milaza fa misy andalana ao amin'ity lalàna ity izay manome vahana amin'ny fiarahan'ny lahy samy lahy na ny vavy samy vavy. Nolavin'ny ministry ny mponina na Arimamy Irma izay namolavola ity lalàna ity niaraka tamin'ny ekipany moa izany filazana izany. VBG zany tomboka dia violence basée sur le genre. Ny genre tomboka dia ny mahalahy sy ny mahavavy. Fa tsisy resaka homosexualité na dia kely. Tsisy an'izany resaka voizina, resaka homosexualité zany. Mbola tsy mety amin'ny toetsaitsika zany ary tsy eken'ny toetsaitsika malagasy. Ny iadivantsika dia hoe indrindra moa zahay ao amin'ny ministèran'ny population misy centre d'écoute juridique mihitsy miaino an'ireny olona hoe voakapoky ny vadiny na lahy io. Ohatra hoe vehivavy voakapoky ny lahy na vavy koa misy koa mikapoka lehilahy. Zay zany le edina eto. Amin'ny ambangivanginy dia mizara efatra ity lalàna ity, hita ao avokoa ny fanasaziana ireo izay meloka, ny mahakasika ny fisorohana ireo herisetra ary ny fiarovana sy ny fandraisana an-tanana ireo izay niaran'izany herisetra izany. Nanambara moa ireo solombavam-bahoaka fa ambany loatra ny onitra fanasaziana voalaza ao anatin'ity lalàna ity. Mandidina ny 2 hetsy ariary ka hatramin'ny 10 hetsy ariary izany. Nanaiky ary tsy nanisy fanovana nefa ireo olom-boafidy tamin'ny farany. Igny moa zany nitapaky teo dia magnaraky ny tapaky ny maro. Fagnanahy aloha raha ohatra ka anahy za manokana dia miombon-kevitra amin'ny namanay raiky teo hoe aleo atao nampiakarina ambonimbony. Gn'antony azavaiko nampiakarina ambonimbony satria itsika zany tsy mety le hoe manasazy bagnasazy fa ny tokony hatao koa dia atao ny tsy hisian'ny fagnasazia. Dikan'izay atao ny tsy hisian'le acte, atao ny tsy hisian'ny herisetra. Fa ny olo zany amin'izay fotoan'izay mba hoe fantatro hoe namandy anie raha ohatra ka sendra manao zavatra sahala amin'izao ny farafahakeliny 2 millions d'ariary mety mba heritreritra bebe kokoa angamba le olo alohany hiditra amin'izay. Fa amin'izao fantatro hoe hanao anie miady amin'olo dia zao namandy 100 000 ariary dia ataony gn'ataony dia manome 100 000 ariary dia samy miala rehefa avy eo. Fa igny moa zany ny hevitry ny maro gn'arahy dia fa mety ary fa mahafapo zany dia initiative. Dingana lehibe sy voalohany ho an'i Madagasikara ny fandaniana ity lalàna ity satria tsy mbola nisy toy izao hatramin'izay. Isan'ny nandrandra izany ny CDH na ny Commission des droits de l'homme.